Miarahaba antsika rehetra ny tokantrano andry avako malalatra ty Lahady fa 7 ny volana May ity. Lahady 7 amin'ny volana ary Lahady faefatra manaraka ny Paska. Ny mofinainantsika androany moa dia anankiray tamin'ny perikôpa ihany izay vakina tany am-piangonana tamin'ity Lahady ity. Fa kitsika aminaran'i Jesosy zany mofinaina izany avako malala. Jaona 1:4 andiny 12 ka hatramin'ny 19. Tsy mbola nisy olona nahita n'Andriamanitra naoviana. Raha mifankatia isika dia mitoetra ato amintsika Andriamanitra ary tanteraka ato amintsika ny fitiavana. Izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao aminy isika ary izy ato amintsika dia nanomezany antsika ny fanahiny. Ary izahay efa nahita ka manambara fa ny ray efa naniraka ny zanaka ho mpamonjy zao tontolo zao. Na iza manaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy dia mitoetra ao amin'ny Andriamanitra ary izy kosa ao amin'Andriamanitra. Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana ary izay mitoetra ao amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra. Na koa ary isika efa mahalala sy mino fa zanak'Andriamanitra Jesosy. Na koa ary isika efa mahalala sy mino fa izay mitoetra ao amin'Andriamanitra dia mitoetra ao amin'ny fitiavana. Etra efako malala dia saika ataontsika hoe voambolana mahazatra miverimberina raha tsy amin'ny fampianarana rentsika mihitsy azany. Na eto mofinaina na amin'ny toriteny any am-piangonana na amin'ny boky vakina na amin'ny soratra masina no hoe mahalala sy mino. Isika mahalala sy mino. Mahalala sy mino. Ny tsy mitovy akory ireo mahatoateny ireo mahalala sy mino. Teo amin'ny tontolo zay raha atao ankapobeny dia teo amin'ny tontolon'ny soratra masina dia ataontsika hoe mahalala dia tontolon'ny saina. Ny mino kosa dia tontolon'ny fo, tontolon'ny fihetsepo izay manjary faharesendahatry ny saina. Tsy hoe mifanohitra akory izy ireo. Ny toe-tsaina kartésiana izay mibiaza antsika no mahatonga antsika indraindray mampifandona ny fahalalana sy ny finoana. Fa raha toa ka amin'ny lafiny ara-tsoratra masina raha Baiboly zany resantsika teolojia resantsika io dia tsy mifanohitra mihitsy ny fahalalana sy ny finoana. Raha toa ka jerena amin'ny fampianarana izay nampianarana Saint Augustin antsika ary ataontsika hoe fototra iorenany ato hoe fahasoavana mihitsy dia ny finoana ny lasa aloha. Zany hoe ny finoana ao an'Andriamanitra no mampiditra anao ao anatin'ny fahalalana an'Andriamanitra. Amin'izay ilay fahalalana dia tsy atotam-pahaizana volavolain'ny saina fa firaisana amin'Andriamanitra. Ilay matoateny hoe mahalala amin'izay fotoan'izay izay nampiasain'ny testamenta taloha indrindra dia vokatry ny ataontsika hoe ny finoana an'Andriamanitra. Ny finoana an'Andriamanitra ny mahatonga an'Andriamanitra mahatonga antsika mahatakatra ny fanambaran'Andriamanitra ny tenany. Ny finoana zany no mitondra ny olona ao anatin'ny fahalalana. Zany hoe tao anatin'ny toe-tsain'ny testamenta taloha dia izay ny fanazavany Saint Augustin rahateo ary naverimberiny apôstôly Paoly io ny hoe mino aho mba hahalala. Ny mahalala mantsy raha toa ka jerena amin'ny fomba fijery kartésiana araka ilay teo dia profo zany hoe ny saina ka tsy ny fahalalana ny lasa aloha, tsy ny profo ara-tsaina ny lasa aloha fa ny finoana ny lasa aloha. Ary rehefa mino dia mahatakatra ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa mino dia tafiditra ao anatin'ny firaisana amin'Andriamanitra ary dia takatra ny sitrapon'Andriamanitra. Azo ilay sitrapon'Andriamanitra. Io mantsy natonga ny Grika natonga ny apôstôly Paoly nanazava tamin'ny Grika nazavany hoe afenina amin'izay manatsaina
satria zatra mitady porofo ara-tsaina aloha mitady fahalalana aloha vohino zany hoe mitady fandresen-dahatra lojika zay vao tonga amin'ny finoana de indraindray ny fanontaniana apetraka momba ny fahalalana de milasa miteraka fanontaniana ihany ary raha misy voavaly ny fanontaniana iny de miteraka fanontaniana indray ary raha voavaly ny fanontaniana iny de miteraka fanontaniana vaovao indray de tsy tafiditra ao anatin'ny tokotanin'ny finoana mihitsy raha vao ny fahalalana ny lasa aloha ho Saint Augustin de zay no mitranga lasa tafiditra ao anatina ataontsika hoe faribolana tsy mivoa de ny hoe mametraka fanontaniana mba inona satria mitady porofo ara-tsaina dia mivaly fa ohatra metraka fanontaniana iza nahary zao tontolo zao de mitena hoe Andriamanitra iza nahary an'Andriamanitra de metraka tsy misy valiny de amin'izay fotoan'izay tsy tafiditra ao anatin'ny finoana satria raha misy fanontaniana anankiray apetraka mikasika an'ilay finoana de voavaly iny de misy olana vaovao indray de voavaly iny de misy olana vaovao indray de tsy mitondra any amin'ny finoana velively mihitsy zay no mahatonga ny soratra masina nanazava manao hoe ny finoana no mandeha meloa ary rehefa ny finoana no mandeha meloa de voavaly ilay fanontaniana ny finoana apetraka manao hoe mino aho fa misy Andriamanitra de ao anatin'izay no amalina ny fanontaniana maro isan-karazany ary dia rehefa mino de tafiditra ao anatin'ny fiombonana aza-tonoana fa ny teny hoe mahalala zay fampiasa andavanandro fampiasan'ny testamenta taloha ohatra hoe mahalala ny vadiny fampiasan'ny testamenta taloha zany ny teny hoe mahalala ny heviny de zao manana firaisana zany hoe mampiditra anao ao anatin'ny firaisana amin'Andriamanitra ny finoana de eto nefa rehefa malala somary mifanohitra amin'izay hoy Jaona ary isika efa mahalala sy mino lay mahalala no lasa aloha mahalala isika de mino isika rehefa malala inona lay nahoana nataony Jaona ny mahalala ny lasa alohan'ny mino eto raha toka ny teolojia ny Paoly na ny teolojia ny soratra masina manontolo de ny finoana lasa alohan'ny fahalalana de mazava rehefa malala fa raha mamaky tsara ny tontolon'ny apôstôly Jaona isika de manome toerana ny fanahy masina izy zany hoe aty amin'ny soratry ny apôstôly Jaona de efa manazava ny anjara toerany fanahy masina izy ary mazava fa ny anjara toerany fanahy masina no mahatonga ny olona ahalala lay fahalalana resahan'ny Jaona eto zany ka mahatonga finoana de tsy lay fahalalana kartésianina lay fahalalana mametraka olona tsy mety voavaly fa lay fahalalana izay efa noentin'ny fahazavan-tsain'ny fanahy masina ny fahalalana izay hoentin'ny fanahy masina ty anatintsika zany de manjary manamafy ny finoantsika inona ny hevitra andrehetra ny rehefa malala zavatra telo lehibe isika mahalala sy mino ny voalohany de zao rehefa malala ny finoana ny fiarahana amin'Andriamanitra ny momba an'Andriamanitra na ny firaisana amin'Andriamanitra de fanapahan-kevitra zay ny dikany hoe mino ny finoana de fanapahan-kevitra ino no zany de ny zava-dehibe zany rehefa malala ny hoe mahalala sy mino isika mahalala sy mino de ny dikan'izany isika efa nanapa-kevitra fa fitiavan'Andriamanitra isika efa nanapa-kevitra ny ino sy anaiky fa mpamonjy Jesosy ny finoana sy ny fahalalana momba an'Andriamanitra de manomboka eo fanapahan-kevitra tsika anana firaisana amin'Andriamanitra fa ny faharoa rehefa malala zavatra faharoa finosiny teny hoe isika na izany na ianao mahalala sy mino de zao rehefa malala mahazava-dehibe ny finoana aloha anankiray zay ny finoana zany hoe eo le fanapahan-kevitra hoe za ino fa ity rehefa malala manapa-kevitra ianao fa ino ny finoana no lasa aloha ary io fa io ny bedesan'i Jesosy mpianatra mandrakariva hoe kely finoana nahoana ianao ny mianahana zany hoe ianao manapa-kevitra fa ny finoanao tsy mitoetra tsara ianao manapa-kevitra hoe zaho ho kristianina saingy zao tsy mino ianao lay mino amin'ny teny malagasy mahafinaritra be ny teny malagasy hoe mino ny teny malagasy hoe mino zay efa tsy de tena fampiasa intsony de tininy ireo mpandinika maro ireo zay havanana amin'ny teny malagasy
dia milaza hoe ny avin'ny teny hoe fampinomana. Fomba fiteny taloha ohatra hoe fampinomana tangeny. Zany hoe fampinomana ary any amorontsiraka dia mbola fiteny mihitsy hoe mino ny dika misotro ny heviny. Raha toa zany ka hijalina amin'ny teny malagasy fotsiny itsika, raha miteny zany hoe za manapa-kevitra ino, dia ny dikan'izay mino dia zao amin'ny teny malagasy, amin'ny civilisation malagasy, ny kolotsaina malagasy, mino dia misotro. Ary rehefa miteny hoe misotro anao zany dia milaza hoe tonga aina, tonga velona ao anatinao, mamelona anao, levona ao anatinao, manjary aina ao anatinao. Ka raha mino an' Jesosy Kristy tompo anao dia toy ny mampiditra azy ao anatinao ary mahatonga aim-baovao ao anatinao. Zay tsy mifanohitra velively mihitsy amin'ny soratra masina, ary zay raha teo lazay ny soratra masina. Fa ny teny grika zay ny avin'ny teny hoe mino, raha toa tena jerena no heviny dia hoe mahatoky. Fa ilay tena fakan'ilay teny dia no famatotra amin'ny teny hoe mitrotro. Zany hoe raha toa ka tena mino marina ianao dia toy ny hoe trotroan'Andriamanitra ianao, famatopiainana amin'Andriamanitra ianao. Raha mino an' Jesosy anao dia manapa-kevitra ifamatopiainana aminy ka ho trotrona ianao na ho tantanina ianao. Zay zany ohatra ka miteny manao hoe isika mahalala sy mino dia ny ao an-tsaina avy tsany dia afaka mahalala dia izao ho itsika hoe fanapa-kevitra hampiditra amin'ny tompo, iaina ny fiainan'i Kristy eo amin'ny fiainana isan'andro. Fa ny fahatelo farany afaka malala ny hevitry ny teny hoe isika efa malala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra atsika, na isika efa mino mahalala sy mino fa mpamonjy antsika Andriamanitra. Dika ny fahatelo afaka malala dia mahazava-dehibe koa nefa ny fahalalana. Ny kristianina afaka malala dia tsy olona fatoran'ny akamoana, tsy kamo mamaky baiboly. Raha tsika hoarany fivavahana hafa, raha toa ka mivavahana silamo fotsiny ohatra, raha kely indrindra dia mivavaka izy intelo ao anatin'ny iray andro. Manana fotoana izy hanaovana tsenjery ny Koranina ohatra. Fa misy kristianina ry havako malala ao anatin'ny tapa-bolana tsy mamaky baiboly na indray mandeha aza. Misy kristianina sanatriny zany ry havako malala ao anatin'ny telo volana tsy mamaky baiboly na indray mandeha. Mety hamakiana baiboly izy, zany hoe misy olona mamaky baiboly eo aminy. Tsy mitovy ny hoe iza mamaky baiboly sy iza hamakiana baiboly, zany hoe miaino azy zany. Eny zava-dehibe aloha hoe miaino hoe misy olona mamaky aminao raha tsy mahita maso sanatriana tataka zany na fazara. Fa raha olona ataontsika hoe feno tsara, ny maha olona azy hoe maheno tsara izy, afaka mamaky teny sy manoratra izy, afaka mamaky gazety izy, afaka mamaky internet izy, afaka mamaky mail izy, fa tsy mamaky baiboly izy ao anatin'ilay volana na telo volana. Afaka malala dia tsy ganga isika raha toa ka marefy be le finoana. Ny finoana ry havako malala dia mivelatra ao anatin'ny fahalalana. Rehefa lay fahalalana hoentin'ny fanan'Andriamanitra izay rezahantsika eto dia io fahalalana io ry havako malala no mampivelatra ny finoana ao. Rehefa fantatrao fa momba ny Abrahama, ny tantaram-piainan'ny Abrahama ohatra, ndeha atao ny tantaram-piainan'ny Paoly ohatra, ndeha atao ny tantaram-piainan'ny Jaona apôstôly ohatra, rehefa ampahafantariny fanahy masina anao zany amin'ny alana fampianarana sy ny sisa dia mivelatra ao anatin'izay ny finoana ao. Ary zay ny mahatonga ny hoe ny fahalalana sy ny finoana dia zavatra mifameno sy mifamelona, tsy misy tombo sy ady, tsy misy azo avela ny finoana sy ny fahalalana, mifampiteraka ireo. Asamiasa ny fanahy masina ao anatin'ny olona ireo. Eny fa na dia ny fahalalana akapobe mihitsy koa aza ry havako dia izao tsy mifanohitra amin'ny finoana mihitsy. Ray be dia be ny kristiana mampifanohitra baiboly sy ny siansy, na mampifanohitra ny finoana sy ny finoana kristiana sy ny dia ataontsika hoe ny siansy. Tsy ry havako malala, raha tena lasa lavitra amin'ny finoana ny olona ka tsy tapatapany amin'ny fahalalana dia hitany ao anatin'ny zavaboary, hitany ao anatin'ny siansy Andriamanitra. Fa matetika ny fahalalana tapatapany na ny finoana tenatenany no mahatonga ny fifanoheran'ny finoana sy ny siansy na ny finoana sy ny fahalalana. Fa teo amin'ny tantaran'ny finoana ry havako malala na teo amin'ny tantaran'ny baiboly dia mazava tsara tena ny fahalalana avy amin'Andriamanitra, na ny siansy io, na ny médecine io, na ny géologie io, na ny mathématique io, na ny astronomie io, na ny économie io, zany rehetra dia
fahalalana omen'andriamanitra. Aza tonono zany ry avako malala. Ny devoly tsy mpanome fahalalana, ny devoly mpandrava fa tsy mpanorona, ny fahalalana fanorenana, fanamboarana ao anatin'ny mampahary ny olombelona nanomezan'andriamanitra ny fahalalana. Noho zany dia zao tsy mifanohitra amin'ny finoana izy, fa matoa mifanohitra amin'ny finoana antitra terina indray, dia satria tsy feno tsara ilay fahalalantsika. Ary dia ireo mpampianatra maro, ireo filôzofy kristianina maro izay tena masaky ny finoana dia ny teny manao hoe bitika manoloana ny fahalalana sy ny fahendren'andriamanitra. Ary raha toka na dia izay manam-pahaizanandreo toska PDP reo prix Nobel, reo scientifique na litera na reo olona zay mpadika littérature na ana prix Nobel na mena prix Nobel, dia afaka malala dia PDP mipino izy ary manaiky ny finoana an'Andriamanitra. Zany dia afaka malala afatra ho anao manapa-hevitra ino ary miaza mamaky baiboly, miaza mandalina ny finoana ary mihoatra noho zany dia izao miaza mitoetra amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Rehefa ao anatintsika ny fahalalàn'Andriamanitra sy ny finoanan'Andriamanitra dia tafiditra ao anatin'ny tokotanin'ny fitiavan'Andriamanitra isika, ary ny fitiavan'Andriamanitra no ahatakarantsika an'Andriamanitra. Ivavaka sika. Tompo misotranao zahay fa fitiavana ianao ka sady manome anay finoana no manome anay fahalalana amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Ny finoana ty anatinay no ahafahanay manafo fanoloran-tena isan'andro. Mamangy anay ianao dia mampahery anay Tompo, dia tehirizo ny fanoranay hitoetra aminao. Dia aoka hanapaka am-pony mandrakariva ny fahasoavanao Jesoa, ary aoka ho lipahalalana zahay, aoka hitoetra amin'ny finoana zahay. Dia tonona mitokatra amin'ny tsirairay Jesoa ny finoananao, ny fahatokinanao, hitobony izy ireo amin'ny fahalalananao Andriamanitra izay tsara sy fitiavana. Amin'ny anaranao Jesoa. Amen.